Alohan'ny engany any Maroc handray ny amboara leader politique de l'année dia tany Manazary Petsarena ny filohan'ny Republika Andry Rajoelina androany zoma nitokanareo trano sy nanolotra ny lakilen'ny trano fonenan'ny tompon'ny trano ao an-tanàna Soadanana zay namboarany fitondram-panjakana malagasy tamin'ny alalan'ny sekretera-panjakana amin'ny sanan-tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana. Trano misy 550 amin'ireo zato izay hoatsangana no nitokanana tany an-toerana androany. Ireo trano ireo dia ho atao vente location na ho amidy mivantana. Tonga nitsidika ny toerana anorenana ny tohodrano ao Volobe sy ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny riandrano any an-toerana ny masivony vondrona Europiana Roland Kobia sy ny masivony la Frantsa Arnaud Guillois omaly alakamisy. Ny vondrona Europiana dia manoana ny fanamboarana izany tohodrano izany izay amokatra angovo azavozina mora jifaina ho amin'ny malagasy mba hositrahan'ireo mponina eny fotony. Matserinaratra ho an'ny mponina misy sarotapitrisy sy ambivoatra ny indostria eto an-toerana ny tohodrano ao Volobe hoy ny vondrona Europiana. Anosika ny famoronana asa maherin'ny 500 koa ny fanamboarana izany tetikasa izany. Ao anatin'ity tetikasa ity dia isy ihany koa ny fanarenana ny lalana makao Volobe izay mirefy 20 kilometatra sy ny fametrahana tetezana eo amin'ny renirano. Raha somary ato ny rotsakorana eto afovoantany sy ny manodidina dia ahazo vahana hatrany ny oram-baratra any amin'ny ilany atsimo atsinana sy afovoany andrefan'ny Madagasikara manomboka andro 20 febroary sy ny 2 andro manaraka raha ny vinavina ny sampana famantarana ny toetry ny andro etsy Ampandrinomby. Nahazo fampitandremana amin'ny loko mena amin'izay apetsaky ny rotsakorana izay ny distrika ny Tolanaro Amboasary ary ny faritra atsimo atsinanana. Fampitandremana amin'ny loko maitso kosa ho an'ny Melaky, Menabe ary Morombe. Atratra 10 hatramin'ny 10 milimetatra ny apetsaky ny rotsakorana ao anatiny 420 ora amin'ireo faritra voalaza ireo araka ny vinavina ny teknisianina vetsy Ampandrinomby hiatrany. Nitentina valataprisa dolara ny vola tokany orinasa Rio Tinto QMM manoanana ny tetikasa fanamboarana ny lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo. Fitasony androany zoma ny fifanaragana fifanaovatsiny teo amin'ny fanjakana malagasy ity orinasa mpitrandraka arenakebon'ny tany any Tolanaro ity. Isandreo voafaritra moa izany lelavola izany ao anatin'ny fifanaragana vaovao eo amin'ny fitondram-panjakana malagasy sy ny orinasa QMM ny fandraisana anjara amin'ny famatsim-bola amin'ny fanamboarana lalam-pirenena fahatelo ambin'ny folo ity. Ministry ny asa vaventy Richard Rafidson, Ministry ny arenakebon'ny tany Olivier Rakotomalala ary ny talipanadanteraky ny orinasa QMM Isabelle Wabet no niatrika izany. Raha tsy fiatomboana ny ankoay tamin'ny fifantsanana ho an'ny Afrobasket 2024 izay nanomboka androany ny tetsy Mahamasina. Resy tamin'ny isa mavesatra 900 no 770 ny ankoay tamin'ity lalao voalohany ho azy ireo ity. Raha tsy fanamboarana lalao ireo malagasy ka nahafahan'ireo Ivoiriana nantanteraka izany iza izany tamin'ny apaha-efaptaona roa voalohany. Teo amin'ny fialan-tsasatra dia efa mitarika 420 ireo Ivoiriana. Ny fanatsanana ny lalao tamin'ireo apaha-efaptaona fa roa farany saingy tsy tratraintsony ny isa teny amin'ny solaitra be. Mbola manana lalao roa moa ny ankoay ahafahan'izy ireo miditra ao amin'ny larana fahatelo voalohany ao amin'ny vondrona D izay ahafahan'izy ireo miakatra any amin'ny Afrobasket 2024.